Madagascar, SAE, le réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat à Madagascar. Eto alohan'ny idiranay tao anatin'ny maha-SAE zany a de nanana fahasahiranana kely zahay teo amin'ny fanangonana zany fandraisana an'ireo mpiofana tao amin'ny centranay. Le hoe resaka fandraharahana mbola tsy de azontsika malagasy loatra zany hoe inona no tena atao ao, indrindra fa ao amin'ny fandraharahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay zany a, ohatran'ny hoe mbola manjavozavo le izy de matahotra le olona miditra ao de nanana fahasahiranana kely zahay vitsivitsy zany no sahany nanatona. Hatramin'ny fanombohany a tamin'ny 2024 zahay nefa tao anatin'ny réseau maha-SAE. Tsisy mahavita tena irery zany fa ny fiaraha-miasa ny zava-dehibe zay koa no ahafahana mandroso sy mahomby. Ny faharoa, raha mijanona miolon'olona samy rery ianao zany de tsy mahita hoe ahoana ny tena fandehany ao, fa mila maso vaovao, maso ivelany zany mijery mba ahafahana mahazo akony zany hoe mety no atao sa tsy mety, ahafahana koa zany manitsy ny zavatra tsy mety sy mitazona ny zavatra efa mety natao. Tafiditra ao anaty réseau zay de ny zavatra niova aloha zany de nihatsara ny kalitaon'ny fampiofanana nataonay, fampiserasera tamin'ny mpikambana hafa de nahafahana nahatsapa zany fa eto Madagasikara ny fandraharahana ambony be ny ambana na ny risika. Tsy afaka mihitsy tsika raha mandraraha eto Madagasikara mijanona ohatran'ny any an-dafy amin'ny sehatra anankiray fa tsy maintsy manao zavatra maromaro. Amin'izay tsy inona zany raha sanatria midofotra ozy izy ny fitenenan'ny tanora zay ny anankiray na ny anankiroa de mbola misy hafa ahafahana hoentina manarina sy miarina de mbola mba hitavela eo foana. Voalohany aloha zany ny impact an'le réseau amindry zareo zany a de manokatra ny lalana ho andry zareo le izy zany amin'ny alalan'le fifaneraserana zay. Misy zavatra tsy neritreretin'ny centre taloha de nefany a tao anatin'le réseau no nahazahoana hevitra, nahazahoana torohevitra de nahafahana nanondro azy hoe ary mandeha zavatra ohatr'izao atao, satria ao anatin'ny entrepreneuriat zay moa ny ampianarina ny zareo amin'ny culture entrepreneuriale zay anisan'ny ampianarina azy no hoe rehefa tsy manana fahaiza-manao ianao de tedavina le fahaizana manao, aiza no mahita an'iny fahaiza-manao iny de manatona an'iny. Fiaraha-miasa aloha zany hoe fiaraha-miasa mivantana tsy de nisy, fa le araka le teneniko teo hoe le serasera de nahafahanay nanatsara ny cursus ny référentiel na formation zany le programme mpampihofanana zay zany afaka hoe natsaraina de nihatsara nihatsara ny kalitao. Am'le fifaneraserana zay zany le tsy nisy taloha fa tao aorianan'ity le team building sy atelier natao ty a de fifampiresahana fifandraisana teo moa de ny teny ateo hoe nanana fahasahiranana zay am'le fandraisana na le recrutement le mpiofana taloha de maromaro zany ny ato anatin'ny structure ny manao an'izay resaka sensibilisation zay a, afaka miara-miasa aminay amin'ny na ao anatiny na ivelan'ny faritra zay esanay hatreto aloha de manamaivana sy manatsara kokoa ny asanay le izy. Ny impact misy zany fa mbola hoe tsy de hita mivantana aloha. Le centre ohatranay no appuyer SAE aloha hatreto a de ny impact zany le izy de hoe mihatsara aloha le kalitao a omen'le ivitoerana na ny centre an'le mpiofana na le mpandraraha arahany. Zay aloha zany ny impact. Fa tamin'ity atelier ty koa tsika de nahita omaly fa misy ny efa reo le mpamatsy vola zany le organisme financier reo a efa manomboka miara-miasa amin'ny SAE de inona fa amin'izay fotoana izay ao aorian'irina kely ao zany tena hisy
vokany tena azo tsapaitana anao, satria ny olana eto amintsika eto Madagasikara ho an'ny fandraharahana dia ny fahafahana manatona, ny fahafahana mahazo famatsim-bola na fampindramam-bola, ary io ny anisan'ny frein sakana tsy hahafahan'ny mpandraharaha ny ankabeazany mandroso. De ataoko fa ao aorianan'izay le fiaraha-miasa zay de hiropopo tokoa ny fandraharahana eto Madagasikara.